fidio ny candidat solombavambahoaka MMM. Tena fantatro marina ny zavatra manahirana ny ao amin'io district an'Ambositry hoe ny faritra Morony Manimanontolo aza tena fantatro satria miaina avy any ambanivohitra aho tonga aty an-drenivohitra dia mahita fa tena maro ny zavatra tokony ho tanterahinao sy hovanao indrindra amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana. Io moa dia mety mitovy ihany ny fijeriny rehetrarehetra hoe fandriam-pahalemana ny lohalaharina fa nefa kosa mampiavaka anay sy président Hatsy dia ny fampiarana ny lalàna ny tena hita fa mbola tsy tena mipetraka tsara amin'ny eto amin'ny tanin'ny repoblika satria to zary vao hitsakitsaka ny lalàna fa raha samy mipetraka ka mitazona ny teniny ireo tompon'andraikitra maro isan-karazany dia zay misy fiovana tanteraka. Ka raha ohatra jerena izay zavatra izay dia amina tonga hilatsaka dia volona hitondra izay hetaheta ny vahoaka izay ary volona hiaro azy eo amin'ireo zavatra manahirana azy ary taky ny fampiarana ny lalàna ireo aminay mampanao lalàna ny solombavam-bahoaka.